Sehatra ny fitaterana nabakabaka mikaroka hevitra trany Antananarenana indray ny kompania petaterana ery Madagasikara ireo tompony ndraikitra amin'izao fotoana izao napetraka ny fepetra fa tsy maintsy hikaroka mpiara-miombona antoka matanjaka ny kompania mba hahafahana mivoaka amin'ny kizo. Tafiditra anatin'ny drafim-panarenana ny orinasa Air Madagascar ny fitadiavana mpiara-miombona antoka matanjaka na partenaire stratégique mialohan'ny farany fotoana 2024 ity ary misy ny fanampiana avy amin'ny mpanolotsaina araboly hitadiavana izay mpiara-miombona antoka izay. Mitady fampindramam-bola anatiny izay iantohan'ny fanjakana na emprunt intérieur garanti par l'État mitetina 520 tapitrisa dolara ihany koa ny Air Madagascar ary manampy izany ny fampiasam-bola fanampy na injection de capitaux publics mitetina 9 miliara ariary. Anisan'ireo fepetra efa noraisina ihany koa ny fanamboarana ireo fandaharan'ny sidina ary najanona ireo sidina voalaza fa mahafaty antoka fa ireo izay mitondra tombony ihany no mitazomina. No amafisin'ireo manam-pahefana malagasy anatin'ny taratasy mirakitra ireo fampanantenana natao mba ahazoana ny facilité élargie de crédit avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena fa tafiditra anatin'ny drafim-panarenana ny orinasa Air Madagascar ny fampianana 30 isan-jato ny isan'ireo mpiasa izany hoe mpiasa 700 any raha ny fitambarany no tsy maintsy andeha. Ny tale général ny Air Madagascar Gilles Filiatro dia efa nilaza fa tsy fanesorana mpiasa no misy fa ny tsy fanavaozana ny fifanarahana ho an'ireo mpiasa CDD. Ny fivoahana tao amin'ny annexe européenne ny faha 12 ny volana jona lasa teo dia tokony hitondra voka-tsoa maro ary ahafahana manao tahiry mitetina 5 tapitrisa dolara. Raha ny fantatra dia anisan'ireo orinasa mpanjakana folo lehibe izay tokony hanome taritra arabola ho an'ny taona 2024 any Cour des comptes ny orinasa fitaterana anabakabaka Air Madagascar.